Ny olona rehetra dia afaka miteny izay tiany tenenina, fa ny kristianina kosa dia misy teny tsy tokony tenenina. Izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity manasa anao ary hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra mpanaraka ny pejy mitsanganaka miazava mankasitraka anao hatrany. Fiadanan'i Jesosy antonona aminao. Misy teny reto tsy tokony tenentsika kristianina. Voalohany, bonne chance. Raha mino an'Andriamanitra ianao dia tsy tokony hankina amin'ny chance, fa tokony hankina amin'ny fanampian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ny faharoa hoe Andriamanitra tsy tokony hiteny zany tsika hoe Andriamanitra na misy zavatra mahafinaritra na misy zavatra tsy mahafinaritra dia ohatra ny mandeha ho azy ny vavantsika miteny hoe Andriamanitra tahaka ny manononom-pona ny anaran'Andriamanitra ianao. Ary fandikana ny didy fahatelo ao amin'ny didy folo zany. Aiza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany. Fahatelo, any an-danitra izy zao. Isika zany tsy tokony hiteny rehefa misy olona maty hoe efa any an-danitra izy zao. Tsy misy mahafantatra marina tsika hoe voavonjy ny olona anankiray na tsy voavonjy ny olona anankiray. Andriamanitra rery no mahafantatra an'izany. Ary ny fahaefatra, very any amin'ny elo iny. Tsy anjaranao, tsy anjarantsika ny mamaritra hoe ho any amin'ny elo ny olona anankiray na tsy. Tsy asantsika ny manameloka sy miapanga olona. Matetika mantsy rehefa mitombo kely ny rehefa ara-panahin'ny olona ray dia manambanimbany olona izy. Fa ny tena sarobidy dia ny ahafantarantsika hoe tsy anjarantsika miteny amin'Andriamanitra hoe voavonjy sa tsy voavonjy ny olona anankiray. Zavatra tsy tokony tenenintsika ihany koa dia zao hoe zanak'Andriamanitra daholo isika. Na mahafinaritra aza ny meno an'izany na dia noforonon'Andriamanitra daholo aza isika, fa ny Baiboly dia manambara hoe misy sokajin'olona anankiroa, ny zanak'Andriamanitra sy ny zanaky ny devoly. Izay naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany no mitoetra ao aminy, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra ireo izay manao ny tsy marina sy tsy tia ny rahalahy. Ny fahaenina aiza mitsara. Ry rahalahy, raha misy azy nototsina azy dia atsanganareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamaroana izy ka mievera ny tenanao, fa andrao ianao koa mba halay-panahy ihany. Zany hoe mba jerevy zany ny tenanao fa aiza variana mitsaratsara ny hafa. Misaotra anao nanaraka amin'ny vidéo hatramin'ny farany. Sorata amin'ny commentaire hoe tsy teny an'izany tsony ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Manome fotoanantsika amin'ny herin'ny androany dia aiza dino milike sy micommente sy mipartager dia abonneo ny pejitsika. Veloma tompoko.